itirany daty reny tsy dia tena hidirantsika loatra. Misy milaza tsy zany 25 mois zany niteraka izy tsy olana amintsika zany fa tonga dia ty ambonin'ny tany zanak'olona hitadiny mpanota ary anisantsika zany ny fifaliantsika ry avana malala. Mandrenesa sary lanitra ary mihainory tany fa ny tompo no miteny hoy ny teny soa mahafalina ampitondrain'ny mpamonjy miteraka ho anareo anio an-tanàna Davida dia Kristy tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'ny avidritra fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona akasitrahany. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana dia amin'Andriamanitra rantsika sy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Andeha isika rehetra hiara-midenan'ny tompo amin'izao fidirana faharoa zao amin'ny alalan'ny salamo izay efa voasoratra eo amin'ny écran eo ary hifarambonantsika ny famakiana azy. Ndininy voalohany vakin'ny mpitarika, ndininy faharoa vakinareo ary hatramin'ny farany dia ny andininy fahafolo iombonantsika ny famakiana azy. Andeha deran'ny tompontsika manao hoe mira firam-baovao an Jehova, mira an Jehova ry tany rehetra. Ambarao amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona fa Jehova no nanao ny lanitra. Firenena manomezan'i Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Miankofy eo anatrehany Jehova amin'ny fiaingona masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Lazao any amin'ny jentilisa fa Jehova ny mpanjaka, ary zao rehetra zao voaorona ka tsy hetsika, hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Amen. Vavaka isika misaotra midera manome voninahitra anao zahay ry Tompo Andriamanitra tsara indrindro, fa tsy fomanantena fotsiny ny fonay fa efa tanteraka izany ankehitriny. Tonga tetỳ aminay Jesosy Kristy hitady sy hamonjy ny very ary hitany izay dia tonga eto an-tranony izay voababony izay
hoaray zay ho anisana zanak'Andriamanitra. Misaotranao zay fa zao andro noely zao dia atserovanay an'izany fitiavan-dehibe, ny tiavan'Andriamanitra anay zany. Mangataka ny fanatrehanao zahay, aoka hanatrika ity fotoan'ity ianao hatraty am-piandohany ka hatrany am-piafarany. Areoka nofonay hitempo fitia aminao Andriamanitra raisanaka ny fanahy masina. Areoka atsiaro zay fa tianao ary dia manolo tena ho anao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany, hatramin'ny zazakely ny andohanono ka hatramin'ny antitra sy ny fotsifolo dia tsisy ho diso fitahiana sy fahasoavana avy aminao androany. Misaotra Tompo. Amen. Petraha ianareo ry afaka malala. Dia tsika ry afaka malala iroso amin'ny fotoana natao an'ny ankizy sy ny tanora aorianan'ny feo zava-maneno foy miavaka kely amin'ny mahazatra moa zany satria fotoanan'ny ankizy mihitsy ny krismasy. Dia isy ankizy kely anankiroa anao tsenjery ho antsika ao anatin'izany fotoanan'ny ankizy sy ny tanora izany. Ndao ary meo kely micro reto zaza reto iza no karakarandreo. Karakara kely le zaza reto dia meo micro. Ndao meo kely micro, io misy micro. Ndao. Misy tao andeha tia menazy. Fotoanan'ny ankizy sy ny tanora zany zao tsy hoe 10 minitra ny sekoly lahy dia akory fa fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora filazana azy. Fast. Iza manao voalohany nareo lahy. Ahoara mandroso tsara eo alohan'ny fiangonana dia ataovy ny tsenjery dia tsika fiangonana mihaino tsara dia tahaka izany no henontsika koa raha hariva. Ahoara. Ary Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny lanitra dia nisy izany. Misy fehamiantso mafy any anefitra. Zay natao hoe ankizy. Zay. Misaotra nareo lahy, misaotra indrindra. Misaotra indrindra zay. Hariva indray manao. Hariva indray manao. Ndao ary. Rositsika amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ny hira voalahatra.
sao dia tonga amin'ny fotoana hamakina ny teny soratra masina isika izany dia ilentsika ao amin'ny Isaia 1:20 raisina amin'ny 10:10 ka hatramin'ny 9:20 toizana amin'ny Lioka 2:2 9:9 ka hatramin'ny 4:20 ary faranana amin'ny epistily ho an'ny Hebreo 9:4 9:4 ka hatramin'ny 12:20 mialohan'ny hamakina izany ndeha hivavaka isika hangataka ny fanahy masina. Vavaka tsika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, endre izany fifalianay raha hamaky sy hiaino ary handray ny afatrao izahay reheto. Satria ao amin'ny teninao no misy ny fifaliana, ao amin'ny teninao no misy ny fanantenana, ny teninao mitondra ny famonjena ary fiadanam-po ho an'izao tontolo izao. Notarihinao ny teninao, tanterahinao ny teninao mba hanehoanao ny voninahitrao dia i Jesosy Kristy ilay teraka ho anay. Koa tario izay fanahy masina mba hahaizanay handray ny teninao ary hankatoa ny teninao fa tsy ho mpiaino mpanadino izahay sanatria fa ho mpiaino mpankatoa. Aza eo aminay fanahy masinao ny sitraponao izay tsy takatry ny sainay amin'ny maha olombelona anay momba an'ireo mpamaky teny ary momba koa ny mpanomponao izay efa nividianao raha teo hanambara ny afatrao aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Isaia 1:20 raisina amin'ny 10:10 ka hatramin'ny 4:20. Ny teny rehetra dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany ny tompo dia mbola haninjitra ny tanany fanindroany, hanavitra ny olona izay mbola sisa avy any amin'ny Asiria sy Egipta sy Patrosa sy Etiopia sy Elama sy Sinara sy Amata ary ny avy any amin'ny moron-dranomasina. Dia hanangana faneva ho an'ny jentilisa izy ka hamory ny Israely izay voaroaka sy hanangona ny Joda izay voaely. Hanangona ny Joda izay voaely avy any amin'ny vazantany efatra. Ary hitsahatra ny fialonan'ny Efraim ary nofongorana ny fandrafian'ny Joda. Efraima tsy hialona ny Joda ary Joda tsy handrafy an'i Efraim. Fa hipoaka ny tanin'ny Filistina any andrefana ireo sy ara-mamabo ny zanaky ny atsinanana. Amin'ny Edoma sy Moaba no haninjirany ny tanany ary ny taranaky Amona hanoa azy. Ary Jehova handritra ny sakeli-dranomasina Egiptiana ary haninjitra ny tanany amin'ny ony ka hamely azy amin'ny rivony mahamay, ka hampisaraka azy hisampana fito ary ahatafita ny olona sy miala kapa. Ary isy lalana voavoatra alehan'ny olona sisa izay sisa avy any Asiria dia toy ny ho an'ny Israely tamin'ny andro ny akarany avy tany amin'ny tany Egipta. Mbola hotohizana ny famakiana ny teny soratra masina. Filazany tsara araka Lioka 2:2 9:9 ka hatramin'ny 4:20. Ary nisy mpiandry ondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsany tandrina ny ondriny tamin'ny alina.
Ary nisy anjelin'ny tompony nitsangana teo anilany, ary nivoninahitry ny tompony anilatrelatra manodidina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra, fa indro milaza teny soa mafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao tanànan Davida, dia Kristy tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lambanjaza sady mandry eo am-pihinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy tany an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka nidera an'Andriamanitra nanao hoe, voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahana. Hebreo 9:1-2, 2:efatra ka hatramin'ny 12. Fa izay efa no azavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra, sy efa nandray ny fanahy masina, ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny hemotra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Fa izay tany mifoka ranon'orana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona hiasana azy, dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay rehetra maniry tsilo sy songosongo kosa dia lavina sady akaiky ny ozona, ary ny hafarany dia hodorana. Nefa ry malala, na dia amin'ny teny zany azy izahay, dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany. Raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany, ary mbola irinay ianareo rehetra samy aneo izany fahazotony izany, mba ahazo ny fahatokiana be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mandovo araka ny teny fikasana sy amin'ny finoana sy ny faharetana. Ray Masilo manamasirana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ara-mitsangantsika rehetra afaka malala hitsena ny afatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny hira voalahatra io. Manantitra ny fiarabanantsika menakavy tratry ny krismasy, andro lehibe izay notahin'Andriamanitra zany, ary tratry zany sika. Raha ny mpamantatra ny toetrandro moa zany dia nilaza hoe hoavy be ny orana mandritra nyity krismasy ity, dia misaotra ny tompontsika fa tsy avy ny orana aloha amin'izao marain'izao fa afaka mivavaka soamantsara tsika. Fifaliana ho antsika izany ravana malala. Dia ho tany Andriamanitra ianareo. Mampitombon'Andriamanitra mandrakariva ny fahasoavany sy ny fiadanany ho amintsika zanak'Andriamanitra rehetra. Amen. Ankeo maraina moa zany takany efa mahazatra ihany moa kanefa ny hoe tsy mahazatra ihany koa satria toe-javatra manokana teo amin'ny tantaran'ny fiainan'ny fiangonana zany. Tena feno be ny fiangonana. Zary somary niteny tamin'ny dekona teo hoe tandremo ihany le any ambony rihana io fa mety misy fetrany ihany ny zakany fa de beton be ary io. Misy fetra ihany ny zakany. Dia ankeo zany nanontany ny mpiara mivavaka, ary taiza daholo nareo reto hatramin'izay. Salantsitina nareo, nakaiza daholo nareo.
gaga vitsy masy fa tena olona zany olona zany feno 1600 tao anaty fiangonana tamin'ny maraina 900 mahery kely de zay zany zao de zo mipilitra zao de nieritretra hoe angambako samba mety vitsivitsy atoandro efa be zay tonga zay kanefa tsika de mbola betsaka ihany teto mbola betsaka tsika reto mbola betsaka tsika reto de taizadolo nareo reto hatramin'izay tsy vavaka tsy maninona zany kanefa zava-dehibe satria noely tokoa androany noely tokoa androany zava-dehibe zany ary iverintsika tamin'izay mbola kely ary de hoe matiantoka be rehefa tsy mivavaka noely zany krismasy zany arahabaina tratry krismasy arahabaina tonga eto am-piangonana mpifaliana no andraisana antsika mety misy koa moa tsika fa any amin'ny fiangonana samihafa any de eto no akaiky de maketotsika fiangonana moa malalaka tsisy olana mihitsy fa de miditra mpifaliana sy ny rehetra procédure samihafa iny no an'ny resaka hoe olona tena hiditra fiangonana fa ny fidirana am-piangonana de malalaka tsara ny varavarana amin'ny fifaliana no andraisana antsika rehetra tsy tena mihevitra ny anao toroteny lalipaka be toritenina teolôjiana androany fa mieritreritra ny resadresaka amintsika amin'ity soratra masiny ity andeha sokafy ny filazantsara araka ny lioka toko faharoa andininy fahafolo sy ny faraiky amby folo de raha mamaky azy tsika nareo moa zany mamaky azy za fa namaky an'io fa de lioka toko faharoa andininy fahafolo ka hatramin'ny faraiky amby folo ataotsika resadresaka tsara le izy mba tsy hiomana torotsika rehefa eny toroteny zay ma sy hoavo toroteny sala rehefa miomana ny saina hoe atory izy ataony toroteny miesona kely izy aloha de taitra izy rehefa tapitra ny toroteny tsy ho tak zany tsika rehefa malala de tsika re anao ny andininy fahafolo tsika sy ny andininy faraiky amby folo vakio amin'ny anaran'i jesosy zany io ahoana ny vakiny amin'ny anaran'i jesosy manao hoe ny anjely taminy endry milaza teny somafaly be zay man'ny olona rehetra mpamonjy miteraka manareo meno tanàna davida de kristy tompo ny antom-pifalitsika zany de jesosy messi zany antom-pifalitsika zany de jesosy messi fanesahako tamin'ny fidirana voalohany hoe mahagaga tokoa aloha fa gama ny olona tsy tiany jesosy na ny olona tsy mino azy tsy tena ho an-tsainy loatra fa amin'ilay antson'ny zaro vahiny hoe inconscientement tsy tena ho an-tsaina fa naiza eto amboniny tany de mankalaza noely daholo any amin'ireo firenena zay arabo musulmane zay voarara azany mankalaza ny fety kristianina de mankalaza an'izany any ny olona any Iran any Somalie any Arabie Saoudite ireo firenena manahirana takandry Nigeria sy ny sisa na Komoro ary zakaiky manahirana koa misy fiangonana kristianina nefany any ary mankalaza an Jesosy ny olona rehetra anaty tsy mankalaza azy aty am-piangonana ary de mankalaza azy akolaka ataony mankalaza azy akolaka ianao rehefa tsara ny sinoa de anisan'ny firenena tsy kristianina misy kristianina betsaka ihany any million kristianina any ny loteranina matanjaka ny sinina loteranina ary kaiky kely atsika eto misy fiangonana loteranina sinoa ary misy fiangonana any misy fanenjehana ihany fa malalaka ihany amin'ny ankapobeny zany fa zao manerana n'izao tontolo zao ary fitaovana hoentina mankalaza noely de saiky vita nareo mamaly azy vita sinoa sary bakolo vita sinoa dadabe noely vita sinoa azo noely vita sinoa satria zay mihitsy lay tenin'Andriamanitra ary tanteraka ny tenin'Andriamanitra mankalaza fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra ilioko tia moa zany tirangaty zay na ataoko hoe resadresaka tsotsotra no ataotsika de makalesona amin'izany tsika ilioko tia de dokotera izy ty dokotera mpitsabo mahay io no nanaraka ny Paoly apôstôly tamin'ny diany anankitelo nanaraka ny apôstôly tany io i Paoly apôstôly moa taizana aretiny zay marary maso
zay ny filazan'ny teolojianina azy a ny paitatara nampahaitatara tsy kristianina aza dia mahalala n'izany hoe nisy n'izany raka atao hoe paoly zany a zay nandeha ny tetin'izao tontolo zao a nitory an' jesosy kristy fa jesosy kristy mimpamonjy dia io ranga io nanaraka azy lioka mahalala mpanao fanafody ny fiantson'ny paoly azy dia nyty filazantsara nyty ny mampiavaka azy a dia zao izy tia dia hoe famonjena ho an'ny olona rehetra zay no resahan'ny lioka ho an'ny olona rehetra io famonjena io tsy ho an'ny jiosy ihany io tsy ho an'ny olombitsy io fa ho an'ny olona rehetra universalista ozy izy ny filazan'ny teolojianina azy fa atondray zany raha tenenina amin'ny teny moderna dia hoe famonjena inclusive tafiditra eo daholo ny olona rehetra voavonjy daholo ny olona rehetra ary voavonjy daholo ny olona rehetra rehefa manana an' jesosy kristy ny noely zany a dia antipifaliany zao tontolo zao faly daholo zao tontolo zao ne na tsy mahalala an' jesosy azy dia faly mihira mitehaka mandia misakafo etsetraetsetra eo firenena sasany moa zany tena malaza be ny azy ny noely to amintsika ko malaza be koa ny noely a tonga mivavaka tsika ary zay ny zava-dehibe eto amintsika messia no antipifalitsika tsy dadabe noely a no antipifalitsika tsy ny lamody no antipifalitsika fa tsy maninona fa mahafinaritra manao lamody anao viala lamodinareo mantsy vehivavy taovy satria miderahany jehovah mifiangona masina e afaka miaingo tsara tsika miseho tao anatrehan'andriamanitra andehany amin'ny mariazon'olona aza moa manao tsara be lehilahy manao complet tiré 4 épingle ozy izy mifiteny azy maika moa fa hoe iseho tao anatrehan'andriamanitra tsy manao tsara be ary zava-dehibe zany tian'andriamanitra inkio zany ary tokony ho tsara tokoa tsika eo anatrehan'andriamanitra ny messia no antipifalitsika io no antipifalitsika io fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra zay rehetra manatona ny messia zay rehetra mandray an' jesosy dia manam-pifaliana ary tena manam-pifaliana zay manana an' jesosy misy an'reto zavatra anankitelo reto mantsy iakinana zany fifaliana zany voalohany dia zao no tenin'ny anjely hoe aza matahotra io zany ny karazana toejavatra phénomène ozytsika tranga satria alina be ny anjely no seho tany eto tsara hoe mandeha amin'ny alina be ny ireo dia misy miseho tapoka eo an-danitra eo angambany asa misy miseho tapoka eo maizina be efa hitako zany a nandeha tamin'ny mbola fahiny mbola tanora dia mandeha nitoroteny mbola nanao evangelista tamin'izany tany amin'ny fiangonana maromaro toroteny any amin'ny fiangonana hafa na manao zavatra asa abin'andriamanitra any a dia mody amin'ny alina amin'ny 10 alina na amin'ny 20 alina io maizina be io andro io fa mitatao ny orana mipoaka ny varatra mipoaka eo amin'le kininina eo akaikinao eo izany tsy atahotra amin'izany tahotra ihany ianao miororo ihany ianao sangy maheno ny tenin'i jesosy moa aza matahotra dia tsy matahotra aza matahotra ny voalohany zany ny mahatonga antsika hoe antipifaliana messia dia io fahatongavany messia io na fananana messia io no manafatahotra atsika ka afatahotra tsika na dia misy toejavatra maro aza ampy ahatahotra atsika teo aloha teo moa zany ny délestage natanjaka be dia matahotra nyrenitsika matahotra tsika ava maizina misy toejavatra zay mampatahotra atsika ny asan'ny devoly maro samy hafa zay mirongatra amin'izao fotoana izao be dibe ny olona zao marary tsy mahalala koa hoe inona ny aretiny tsy fantany oentina any amin'ny dokotera ny dokotera koa miteny aminao hoe tsy haiko tika tsy fantany ity a zany be dibe ny olona zao manana an'izany fahasairana an'izany hidirany devoly ny zanaka na ny zafikely na ny havana ohatrany ny vady sy ny rehetra tsy hita zay atao moa zany tonga amin'ny tenin'ny moperany hoe ny azavony ihany ny zanaka ny fanafodiny fa raha tratran'izany ratsy zany betsaka ny zavatra matahotra ino akoatra ny hoe mivoaka eny atokotany ianao dia matahotra voarivariva ny andro dia matahotra misy mandalo fasana matahotra mandalo amin'izao rehetrarehetra zao matahotra anao fanadinana matahotra anambady matahotra misy matahotra koa manambady a manambady any matahotra misy be diabe ny olona efa eo potitra ny fanambadiana dia ny ravana fa naninona natahotra marina zany efa nahita an'izany a saingy izao a
rehefa manana ny jesosy mesia dia afatahotra esory io tahotra io fa io tsy mampandroso antsika io tsy hananantsika fifaliana io ary zany no fitoatiny ty toroteny ty ty afatry ny tompo ty aza matahotra na dia maizina aza ny andro aza matahotra na dia tsy fantatra ao aza ny fahatongavany anjely aza matahotra na dia misy mazava mamirapiratra ary eny amin'ny lanitra aza matahotra na misy toe-javatra mitranga azy eo amin'ny fiainanao aza matahotra fa manana ny jesosy ianao raha tena manana azy fa raha tsy manana azy kosa zay kely mampatahotra ato hoe raha misy olona efa nandroso tsara na alala tsara ny tenin'Andriamanitra kanefa niemitra dia tsy azo avoziny indray fibebana na hibebaka azy ianao dia tsy misy valiny dia zany mampatahotra ny miemitra amin'ny fanarahana an' Jesosy mampatahotra fa tsy ny manaraka an' Jesosy mila manaraka azy tsara zany tsika ka raha amin'izao noely zao oka tsy dia ny dadabe noely zay tantara iny vao tamin'ny taonjato vavalo-ambin'ny folo no zany Santa Claus zany na nendohan'io resaka dadabe noely io tany Turquie tany nisy eveka manan-karena dia nanan'hevitra hoe andeha ho zaraiko ny arenako dia nizarainy isaky ny fety tika mifety dia mividy manangona kilalao izy dia zarainy amin'ny ankizy kely zany nendohan'le dadabe noely dia indray ino ny tena malaza no Jesosy taremy tsara ino ny malaza no Jesosy dia zay le adihevitra any velany any atsanina ny dadabe noely dia ino ny tena malaza ino ny mahafalifaly ny ankizy fa Jesosy tsy fantany tsy antom-pifaliana iny fa i Jesosy ihany no antoko ny fifaliana satria Jesosy no manala tahotra ary manala ny tahotra rehetra ao amintsika aza matahotra ho ny teniny mino fotsiny ihany tsy resaka iny tsy slogan mpanao politika iny izy nindrana fa zany ny tenin'ny Jesosy zany mino fotsiny ihany mila matoky ianao fa na ipetera aza teny ambony ranomasina naingany letika fa rehefa nino dia nitsingevana rehefa tsy nino dia niletika dia zany ihany ty fiainany ty zany ravana malala zay ny zavatra antony voalohany hoe ifalitsika fa manana an' Jesosy tsika ny faharoa dia mifaly tsika satria manana an' Jesosy mesy ny antom-pifalitsika satria manana ino tsika zao manana vaovao tsara tsika manana vaovao tsara tsika filazana zany nge dikany hoe filazana tsara filazana tsara inona ny filazana tsara tsy hoe inona ny filazana tsara fa iza ny filazana tsara Jesosy Kristy ny filazana tsara vaovao tsara ho an'ny olona ny fahatongavan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany satria miantoka ny fifaliana miantoka ny fifaliana miantoka ny fiainany miantoka ny hoaviny miantoka ny fahatafitany efa mamaky an'ilay Isaia toko faha 1 ianao dia mahita ny fomba hitonan'Andriamanitra n'Israely dia tahaka an'io koa ny hitonany antsika ary isy lalana voavoatra len'ny olony sisa zay sisa avy any Syria dia toy ny ho an'ny Israely tamin'ny andro ny akarany avy tany Egypta dia ampisaraka ny ranomasina izy ka hisampana fito reny dia atafita ny olona tsy miala kapa tsy mila esorina akory ny kiraro dia tafita ianao na rambe azy zay ngely hoe tafita fandraisantsika tamin'ny premier culte moa zany fa lazako fotsiny hoe vaovao tsara tena vaovao tsara io ina moa zany zava-misy amin'izao fotoana izao ina ny tena zavatra hitanareo mijery télé ianao mamaky gazety ianao mihaino zavatra lazainy namana ianao nisy an'izao ndray reto tamin'ny anina ary nisy olona maty no tarihana anina nisy olona nenjeran'ny trano hony vaovao tsara ve zany very asa hony ny olona arivo mahery na efatra arivo nikatona hony ny orinasany very zao fa chômage teknika ny orinasa zao vaovao ratsy zany ny retsika isan'andro fa ity kosa dia vaovao tsara ho antsika ny manana an' Jesosy Kristy dia vaovao tsara ho antsika zany ary zany mahafaly antsika amin'ity le hoe noely teny tsy hoe ndeha hanao akanjo vaovao ny mahafaly tsy hoe ndeha hanao krismasy dia hihira vetivety any am-piangonana tamin'ny maraina teo dia niteny tamin'ny mpiaravavaka mijery tsara mantsy eto eto ambony altara eto mijery tsara misy olona tonga dia mihira ny olona mety tsy mahay mihira kosa angambana izy aloha fa mba constat moa ty zany constat ty tsy mihira mihitsy le olona misy olona tsy mihira mihitsy
dia mieritreritra ito ary aninona tiam-piangonana reto olona tsy mihira mihitsy reto tsy maninona na tsy mihira azy fa iaino ny vaovao tsara zay lazainy ny tenin'Andriamanitra. Inona ny vaovao tsara? Ny fahatongavany Mesia. Vaovao tsara tsy hoe vao tonga fa Mesia efa tonga io, Mesia efa azo, fa ny olana fotsiny dia hoe tsika ve nandray azy tsara, tena nandray ve tsika amin'izao krismasy zao ve navaotsika ny fifandraisana amin'izany i Jesosy zany, sa hoe resin'ireny fanaratsiana, resin'ireny fanabokana, fanatsatsonina samy hafa rentsika zay mandeha eny anaty Facebook, mandeha eny anaty réseaux sociaux eny fanaratsiana hoe Jesosy zany tsy izany sy ny rehetra. Ianao nefa nanandrana ary nahita fa tsara ny tompo, efa nanandrana. Ianao ve efa nanandrana marina tokoa? Tena miteny amintsika fa ny tena olan'ny olona ne tsy manandrana e, tsy tena miaina, tonga ty am-piangonana mivavaka, de mahafinaritra mivavaka moa zany, fa tsy manandrana ny tena tsirony zany miaraka amin'i Jesosy zany, tsy manandrana ny tsirony fiainana. Eny tsirony fiainana efa nandramako sady re ho ny hirantsika, mila manandrana an'izany ianao. Raha marary ve ianao, efa nanandrana ve ianao fa mangataka amin'i Jesosy ianao, sitrana dia sitrana ianao. Fa nahita an'izany ve ianao tamin'ny fiainanao? Zany mba fanontaniana apetraka amin'ny olona, fa nahita an'izany ve tsika tamin'ny fiainana? Tsy nananasa ve ianao fa nanandrana an'izany hoe niantoraka tamin'i Jesosy na Jesosy omeo asa, tsy avelako ianao raha tsy menao asa, dia ino no meny asa ianao? Aiza koa izy tsika zay hoe le fiteninareo zay, aiza koa raha hoe ho tanteraka tokoa ve zany? Zany no izy tompoko, zany izy tompoko. Tsy haiko tsy teny an'ity moa fa tantarako ihany dia mahasoa antsika. Tamin'ity herinandro ity dia narary tongotra somary nisolifatra kely zay dia nanonotra ilay izy noho ny reraka ny lahady, sabotsy sy ny rehetra, be dia be ny asa natao teto am-piangonana sy ny asa natao tany ivelany tany. Dia nandringa dia tondra tena natao an-trano aza, tondra tena natao an-trano aza tamin'ity herinandro ity. Dia ahoana reo izy fiangonana raha ohatra ka mitondra tena mankany am-piangonana, ahoana nga ozy nareo? Ary naninona koa ty pastera zay fangatsy mivavaka ty pastera ty, mety zay manosony sasany. Dia tena nisan'izay tokoa, dia tena nentina mbavaka aloha, tena nentina mbavaka, natao fanafody etsetraetsetra. Fa tamin'ny maraina teo zany dia nisy fanahiana be hoe ajoro tsara ve, fa tena nangatahana tamin'i Jesosy hoe Jesosy ajoroy ajoro mandritra ny adiny 4 na adiny 5 eto hoe fiangonana, fa afaka mijoro ary tsy mandringa. Misaotra n'Andriamanitra. Raha any amin'ny sekta zany dia alleloia. Fa mino an'izany ve nareo afaka malala? Zany angizy hoe tena gaga mihitsy za gaga mihitsy satria vovagnana teo izy tena henoko mihitsy hoe tena soulagé, joro ary mahagaga Andriamanitra. Ka vaovao mahafaly atsika zany ny hoe fahatongavana fananana an' Jesosy. Fahatongavana moa efa fantatsika zany 2500 ans lasa zay tonga Jesosy, fa ny nandraisantsika azy, mandray azy tokoa ve tsika? Vaovao mahafaly atsika ny manao hoe rehefa manana an'io Jesosy ianao ka tafita ianao hoe raha manana an'io ianao ka afaka miantoraka aminy ianao, ahoana ny asanao, ahoana ny tokantranonao, ahoana ny fiainanao, azonao entiny eo aminy ane zany e. Izy ine no miteny aminao hoe makanesa aty amiko ianareo rehetra zay. Zaretsika te hitlanja le tambetsika ireny ihany ny problematsika ihany isan'andro. Tonga aty zao ny krismasy zao dia tonga daholo tsika mivavaka, ento eo aminy zany rehetra zany. Fa zany ny Mesia atsika, tsy Mesia tantara, tsy Mesia angano, tsy Mesia fivavahana faritany rindrina efatry ny fiangonana fotsiny, fa Mesia mpanjaka manana fahefana. Zay ny teniny hoe indro zao moa manareo manakariva manam-patonga ny fahataperana zao tontolo zao, fa efa nomena ny fahefana rehetra. Zay ny olana, ny olana dia tsy any amin'ilay hoe manana fahefana ve Jesosy. Ianao ve tsy mamahita ny tsiratsirainy Jesosy zany Jesosy nareo zany, Andriamanitra ny vazaha zany, zao sy ny zao zany. Fa rehefa mijoro tokoa tsika ka tena mandray an' Jesosy dia hitatsika ny fiovany fiainantsika. Ary magaga eo
zany hoe zao zany fotoana anankiray hanavaozana n'zany mandre vaovao mafaly ianao fa tianao Jesosy mandre vaovao mafaly ianao fa teraka ny mpamonjy mpamonjy efa teraka efa 2 arivo taona lasa zay fa teraka ao am-ponao ve izy voarainao ve izy tena miaraka aminy ve anao tena sakaizany ve ianao tena namany ve raha tena namanao izy raha tena namany ianao aza matahotra fa vaovao tsara ho anao zany zay ny faharoa ary ny fahatelo dia inona ny tena mahatonga mesio antom-pifalitsika satria manana mpamonjy sika manam-pamonjy sika misy hira anankiray zay hoe raha misedrady mafy aho izy dia tsy matahotra fa akaiky mpamonjy ahy akaiky mpamonjy ahy manam-pamonjy sika Jesosy ane mpamonjy dia anadina asiko le lady kely ahako inona moa zany tena dikany anarana hoe Jesosy tany am'seko le lady zany a tsaka ny tanana zay mahay hoe sa manangatanana amin'ny olo dehibe moa zany inona dikany teny hoe Jesosy dikany teny hoe Jesosy arabaky teny hoe Jehovah ny mpamonjy hoe mpamonjy zany dikany teny hoe Jesosy ary io anarana io tsy anarana napetaka ny ray aman-dreniny a tsy napetraka Maria Joseph io fa ny anjely no teny hoe ataovy hoe Jesosy ny anarany be dehibe moa ny olona any Amerika Latine mitona an'izany anarana zany Jésus isan'ny mpanao baolina malaza reny misy hoe Jésus ny anarany mitovitovy amin'ny Isaia koa zany Joshua Isaia Jeremia dia mitovy daholo amin'izany mpamonjy ny dikany tsika zany raha manana ny Jesosy dia manana mpamonjysika manana mpamonjysika tena manana mpamonjysika inona zany hoe mpamonjy zany te mpamonjy dia somary nivoaka kely zany feo zany fa somary arana kely atao hoe mpamonjy kely raha misy zavatra manahirana anao zany latsaka kady ianao dia le olona manavitra anao avy ao no atao hoe atao hoe mpamonjy eny e impiry latsaka kady moa tsika tsy fa imbetsaka zany fa imbetsaka tsika no nahita zava-manahirana teo amin'ny fiainantsika ny aretina ny tsy fananan'asa ny tsy fananam-bola ny korotatokantrano ny zavatra maro samihafa ny problema ny fianarana problema ny vady problema ny zanaka zany rehetra zany problema tsika zany fa manana mpamonjy sika manana ny Jesosy Kristy inona zany no tokony ataotsika tsy hoe faly fotsiny tsika tena faly tsika fa manana an'io mpamonjy io a faly tsika fa tsy faly fotsiny tsika fa tena miantoraka any amin'ny mpamonjy tsika miantso ny mpamonjy tsika ao ny moa rehefa mainy trano may io trano io sanatrika mainy tranonao na mainy tranony olona eo akaikinao dia inona no antsonareo pompier manoatra noho ny pompier ny fananana an' Jesosy raha misy problema goavany ianao tsy hitanao tsoa izy amana azy mandeha mitodika any aminy atsoa izy atsoa Jesosy rehefa miantso an' Jesosy dia toy ny miantso an'Andriamanitra ray fa mpamonjy mora azo indrindra mba toy zary hoe zany e mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy zany ange ny fifalitsika e zany no mahatonga ity toriteny ity milaza hoe ny Mesia no antom-pifalitsika Mesia no antom-pifalitsika satria miantoka zavatra mahafinaritra ho antsika zavatra telo fototsy ny fiainantsika io voalohany dia manala ny tahotra ao anatsika be dia be ny zavatra mampatahotra atsika fa manala ny tahotra ao anatsika io rehefa tena manana azy tsika tsy manatahotra tsika na ny fahafatesana azy tsy atahora tsika satria manana ny fanalaidin'ny fahafatesana sy fiainantsika faharoa dia satria manana vaovao tsara tsika manana vaovao mahafaly tsika vaovao tsara isan'andro raha mbola ao anatsika Jesosy Kristy dia manana vaovao tsara tsika fa vaovao raso atsika zany hoe miala amin'i Jesosy Kristy zany ary eto anatrehan'ity fiainana sarotra ity zavatra manahirana be dehibe antsika ity dia manana mpamonjy tsika raha sendra latsakakady tsika raha sendra trapasairanana tokoa tsika ary tsy hoe sendra moa tsika fa trapasairanana matetika tsika dia manana mpamonjy tsika ary mpamonjy tsy sarotra antsoina fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana dia mahireza revana malala mino fa tena miampy ny fifalianao ampoka ny fifaliantsika satria ao anatintsika Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra voninahitra amen
vavakantsika ndreto say Jesoa ianao no antoko ny fifalianay tsy vazivazy tsy anganongano tsy fombafomba fa ianao no miantoka ny fifalianay io. Ianao mantsy no manala ny tahotra ao anatinay, ianao no mamadika ny vaovao ratsy rehetra eo amin'ny fiainana ho tonga vaovao tsara, ary manana mpamonjy izay na dia mety ho trotraka takan'ny olona rehetra azy. Fifaliana ho anay no nandrehan'izany androany. Ay tsy dadabe Noely no mahafaly anay, tsy ny azo Noely no mahafaly anay, tsy ny akanjo tsara tarehy no mahafaly anay, eny tsy ny fampianarana tonga lafatra ny mahafaly anay, fa ny fananana anao. Ianao no Mesia anay, mpianaro izay ifikitra aminao, mpianaro izay bebaka, ifona aminao amin'izay ratsy vita rehetra, ary mamelany elokay. Amin'ny anaranao no angatahana izany a, Jesosy misaotra anao izahay. Amen. Omen'Andriamanitra ho anao zao famelan-keloko izao, ary raiso amin'ny finoana izany fa ho tanteraka aminao tokoa. Sao no voalaza ny tompo ny amintsika. Ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hipisahany mazava. Fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy nomena antsika, ary ny fanapahana teo antsorony, ary ny anarana atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ary ny androsony ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy anapahataperana fa efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy ny fery. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Mesia antsika, manambaraka aminao indray hoe voavela ny elokao ary afaka ny fahotanao, aza manota intsony midy arantomitsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona fahotana, sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen.
ho mariky ny fifalitsika fanandray famelan-keloka ary ho fanavozantsika indray ny finoana izay ao anatintsika dia hanonona ny fanekempinonina apôstôlika isika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy saranahy tokony atompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanamasina teraka marifetsy nitsara napaka ponty pilato boana ty amin'ny fijaliana matika nalefa nidina tena ny fiainantsika nitsangana tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra petraka van'Andriamanitra ray tsy toa vian'ny viny tsara velesana miny fanamasina fikonana masina mandeha ny zao zao fiompona ny olona masina ny famelan-kely sakana ny tena maty ary ny fiainana manak'izay amen. Azo toerana tokoa ny feon'ny zava-maneno no manelanelana n'izay fotoana izay sy ny asa vavolombelona. Asa moa ny tompon'andraikitra eto amin'ny fiangonana mahalala hoe mbola misy batisa eo dia raha misy zany dia 5 sy 700 ny voalohany sy faharoa nataontsika aorianan'izay feon'ny zava-maneno izay. Androtsika amin'ny fanaovana batisa zaza. Dawari. Fa isaky ny manao batisa ny zanakitsika dia manavao ny fanoratenantsika ho an'Andriamanitra ihany koa. Levana malala mpifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto izay manavao ny fanolorantenany sy manolotra ny zanany amin'ny alalan'izao sakramenta ny batisa izao. Eno ary ny teny nosoratra masina norenan'ny fiangonana fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomenany fa efa narehetra ny an-tany sy ety an-tany. Koa mandihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'iraisan'ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary noho izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko sy maminao mba amin'ny taranaka mandimby ianao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby ianao aho. Tao amin'ny tonona amirananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famoran Kristy. Fa niarany levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana tamin'ny kono ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy. Fa na izy nareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy.
tsy misy tsonona jiosina grika na andevina tsy andevina lana vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ny ry ray aman-dreny miteraka dia misy fanekena izay ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ka dia hoaka ambara nareo mazava tsara zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ndao ary. Tenena mafy tsara. Mpanompon'Andriamanitra matoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay nanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe niraisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekenany Jesosy tompo mba ahazahoany hery andavany amin'ny satana rehetra vonona ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady zahay. Ekenay ny ampianatra azy ny ataon'izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasany tompo ny herin'Andriamanitra ny ankinanay natanterahana izany. Amen. Ren'Andriamanitra zany fanekenana nataonareo teo zany matoky azy fa hanampy ianareo amin'izao andraikitra masina azy zay fanekenareo zao izy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana kory havana dia tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra izay efa noraisika tamin'ny alalan'izao sakramenta masina izao akoa hiara-mitsangantsika hivavaka sy hanatrika izany batisa izany. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia meloma mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa koa mitalao aminao zay raha io manatrehanay aoka ny fananao masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa zao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana anay fanadiovana anay eo amin'ny tompo ao amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao ary reto zaza tao batisa reto ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ampiray sendrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra ao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ka androso ary ianareo. Vonona hasina harialina Wilsiamo. Zay, zay anarany tsisy tisany. Vonona hasina harialina Wilsiamo. Manabatisana aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao ny Tompo. Amen. Rohinifaly Leonsia. Rohinifaly Leonsia. Manao batisanao aho anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao ny Tompo. Amen. Biatina Tiarson Mitony Imela. Biatina Tiarson Mitony Imela. Manao batisanao aho anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao ny Tompo. Amen. John Herman Mami. John Herman Mami. Manao batisanao aho anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao ny Tompo. Amen. Rafanome Zanjanahary Arintsoafitia. Rafanome Zanjanahary Arintsoafitia. Manao batisanao aho anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao ny Tompo. Amen. Vavaka isika. Faly misaotra anao zahay Tompo fa tanteraka ny fanindriny reto ray aman-dreny reto. Miombonainao amin'i Jesosy Kristy zao ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia niterizanao an'ireto zaza reto eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny mba azahoany manatanteraka ny fanekena efa nataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonanao amin'ny fitezana ireto zaza ireto.
ngatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Izao no teny famezatoky avy amin'Andriamanitra ho an'ireto vita-batisa ireto a. Anaka, aza matahotra hoy ny Tompo, fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao aho, ianao. Ary izay fiangonana aminareo ray aman-dreny manao hoe ento ka tezao an'ny Tompo ireto zazy ireto ary dia mandehana ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Dawary vita tompoko. Maso mipetraka ny fiangonana. Fitadiavam-maneno no anaovana ny rakim-pahasoavana, fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana anankiray sarobidy anankiray koa sika fa fotoana mivavaka fangatahana. Mety mivavaka isan'andro ianao, mety mivavaka isak'alahady, mety koa indraindray ihany. Fa fotoana izao omen'Andriamanitra anao. Eritreretanao an'ireo zavatra manahirana anao rehetra ka entinao anatrehan'Andriamanitra. Aza misalasala mangataka fa omeny anao zany raha mino ianao. Vavaka sika. Fotoana ny vavaka fangatahana zao Andriamanitra rainay io, rain'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao izay nanome an'i Jesosy Kristy anay. Fa hitanay tokoa ny vokatra izany fanomezana sarobidy izany teo amin'ny fiainanay. Misaotra anao ny amin'ireo efa nomenao anay valim-bavaka samihafa teo amin'ny fiainanay. Fa ankehitriny izay dia mbola manana zavatra irina sy tediavina eo anatrehanao. Zava-manahirana anay. Amin'izao izay miteny izao dia misy toejavatra maro samihafa mitranga eo amin'ny fiainanay. Ary ianao rery ihany no tena mahalala ny fotoatiny ireny sy ny fahasahiranana. Ho any amin'iza moa izay Tompo fa ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary zandrinao izay, sakaizanao izay, mpanomponao izay Jesosy dia miantoraka aminao izay, miantehitra aminao izay. Ka raha misy zavatra manahirana anay dia indro izany aboraka ahy aminao, lazainay indray aminao. Na ny marary, na ny fahasahiranana ara-bola, fahasahiranana ara-pitaovana, fahasahiranana fitezana ny zanaka, fahasahiranana ao tokantrano, fahasahiranana any amin'ny asa, dia indro entinay eo anatrehanao avokoa reny rehetra ireny. Ary matoko ny valim-bavaka izay, ary ianao hiteny aminay hoe raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Anao izany vavaka mangina izany izay,
hatonga lany ny sofinao ka mihaino tompo. Matoky ny valim-bavaka omen'Andriamanitra izay. Raha nisy ny marary izay nentina mbavaka dia ho sitraninao reny. Ary raha ataonao amin'ny anankiray ny fahagagany ny fanasitranana dia azonao atao amin'ny hafa ihany koa izany. Jesosy mangataka aminao izay mba ho tanteraka izany. Taka izany koa tompo, ny mety tsy fahasairana samihafa manjo ny fianakaviana rehefa nentina teo anatrehanao dia jereo zany Jesosy. Dia mivavaka izay ho an'ity fiangonana misy anay ity, mba ho fiangonana tena vavolombelon'ny filazantsara tokoa, andresin'ny ratsy rehetra. Mivavaka izay ho an'ny firenenay, mba ho firenena maharesin'ny ratsy ny firenenay, ka antsakan'ny fahamarinana sy ny tahotra anao Andriamanitra. Izany vavaka izany, ka manay mivavaka nampianaran'i Jesosy anay manao hoe rainay ho zay ny an-danitra, masinina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, tiantany ho takbe ny an-danitra, ho any anio izay nasazo aminay, velany alika hitakany sy netina taminay. Iza mitoro anay mifakampanafa manafany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny amin'izany tonom-bavaka rehetra ny tonontsika izany. Raha minotsika dia asehon'Andriamanitra amintsika ny voninahiny, ary ho tonga amintsika arak'izay inotsika tokoa io. Dia andehantsika izao ifampiaraba ry havana malala, manantona ny araba ho antsika tratry ny krismasy, tratry izao fety lehibe eo amin'ny taom-piangonana kristianina izao, ary efa nolazaiko tamin'ny toriteny teo fa hoe tsy hoe fetintsika ihany io fa fetin'izao tontolo izao mihitsy ny fahatongavan'ny Mesia, fa ny resaka finoana azy indray moa dia tsy terena ny olona fa i Jesosy dia mandondomba-ravarana vao miditra ny an-tranon'ny olona, vao miditra ao am-pony. Dia ianao anisan'ny efa nandray azy dia manana fifaliana manokana ianao, arabaony eo akaikinao eo, bao raha-batratra ny krismasy dia asa izay ho lazainao aminy io, na ho afatahotra izy na ho vaovao tsara no lazainao aminy na manam-pamonjy izy dia arabao izy akaikinao. Fampiaraba falifaly tsara tsika rehetra. Ya, angambako zao aloha fa tapitra izay fa mihoatra indray raha ohatra ka mihoatra an'izay. Dahoara, misaotra ny tompontsika noho ny fahatrarana ny krismasy dia samy manao krismasy sambatra avokoa any tokantrano any, mahazo tomana. Tomana izany, mino fa men'ny tompontsika, men'ny Jesotsika fa aza matahotra. Zao tsika dia heno ny raharaha fitininy sekretera vetivety amintsika ny raharaha-piangonana mba halalantsika azy dia mandroso amin'ny rakitra isika aorianan'izay. Tokopira moa no mihira ao anatin'izay, fa lazaiko melo eto fa eo amin'ny rakitra dia mizara vatomamy ny fiangonana. Mety makarary nify ozy ny sasany fa mariky ny tsara, mariky ny vaovao mahafaly, mariky ny fifaliana. Vatomamy tsy takalo ninninina fa mari-pifaliana omen'ny fiangonana antsika izany. Dia raisitsika mpitiavana ihany koa izany, sady manao rakitra tsika manao azy. Tsy hoe manao mandray vatomamy tsika dia manao rakitra akory, fa ny rakitra dia tena fanoloana tena, ny vatomamy dia tena fanomezana. Mahereza.
Eny arava-lanterina ny fiarabana ho antsika rehetra indray amin'izao krismasy izao dia miaraba antsika rehetra na tratra ity krismasy taona 2024 ity ary tsy hoe krismasy izay ananana fifaliana ity amin'izao tontolo izao fotsiny ihany fa tena anatenantsika fanantenana an'i Jesosy Kristy izay tonga hamonjy antsika. Izany moa ny lohahevitra nompanjinina tamin'ity volana desambra ity nandritra n'ity volana ity ny hoe manantenana Andriamanitra. Misy hevitra anankiroa izy io rehefa vakiana zany. Anankiray raha hoe asiana tsindrim-peo le afarany dia samy hafa ny heviny, tsy hoe samy hafa fa samy manana ny heviny ao anatin'izay. Raha miteny hoe manantenan'Andriamanitra dia tahaka ny hoe manantenan'izy tsika dia manantenan'Andriamanitra. Fa raha hoe manantenahan'Andriamanitra misy tsindrim-peo zany le any amin'ny farany, manantenahan'Andriamanitra dia hoe iza ny tokony ho antenaitsika dia samy hoe samy zay fanantenanan'Andriamanitra izay avokoa no votoatin'ny lohahevitra izay nompanjinina tamin'ity volana ity. Araka ny fandaminana moa eto amin'ny fiangonana rehefa krismasy tahaka an'izao misy ireny valopy krismasy izay noraisitsika ireny izay ho an'ny fanorenana manontolo izy ireny anaovana ny asa izay efa fantatsika ny foto-drafitr'asa izay tanterahantsika ary mitondra mavaka mandrakariva an'izany foto-drafitr'asa zany isika mba ho vita soamantsara arak'izay ilantsika azy kanefa ho voninahitr'Andriamanitra ihany koa. Misy an'ireo vata anankiroa ireo zany ametrahantsika an'iny valopy izay noraisitsika iny dia ny rakitra moa zany tahaka an'izay fanaontsika ihany eo amin'ny ampovoany eo no anaovana an'ilay rakitra anankitelo izay efa mahazatra antsika. Ny vondrona fototra laika misy an'ilay bûche de Noël iny izay nataondry zareo ho antsika izay nanao commande zany dia amin'ny akany eo no andraisana azy. Raha misy kosa nefitsika hoe na tsy nanao commande azy fa te hividy dia mbola misy azo nomena azy.